Sorantsika Andriamanitra ry rahalasaina bavy malalisany fa mbola manana tombontsoa isika amin'izao takariva izao hiaraka hamarana izao fandiniana ny soratra masina tao anatin'ilay loha hevitra lehibe manao hoe Jesosy manova fiainana. Manantena fa nandray fiekana lehibe ho an'ny fiainanao ianao hiala tamin'ny fahotana ary hanapa-kevitra ny antoraka eo am' Jesosy isan'andro ka ilay Jesosy Kristy nanova ny fiainandreo izay nitany saitsika ao anatin'ny soratra masina ireny dia mba andray ny fanandramana izy ireny ihany koa isika amin'izao vaninandro farany izay iainantsika izao. Amin'ity andro farany ity dia hijery loha hevitra tantara anankiray, tantara vaovao mahaliana no jerevantsika anio. Zana-baratra iresaka ny Jakoba sy Jaona isika androany. Minoko fa efa fantatsika fa misy tokoa ny mpandatsa-baratra na afalatsaka avy any an-danitra zany entina anaovana asoparana matetika no ahitantsika azy eo nefa ny fiarahamonina izay iainantsika ankehitriny. Ao amin'ny Baiboly dia misy antony manokana vao mampiasa azy ireny Andriamanitra. Satana koa nefa mba anisany mampiasa azy ireny. Andeo jerevantsika no voalazan'ny Baiboly mahakasikasika izay resaka ny teneniko teo izay ny amin'ny resaka varatra ary ny hafa izay avy any an-danitra izany. Rehefa Andriamanitra no miresaka azy dia ahoana no ilazany azy? Ao amin'ny Genesis 19:20 ahitantsika an'izay. Raisinao fotsiny ilay andininy fa lazaiko aminao hoe inona ny zavatra niseo tao afa ny latsaka tao Sodoma. Io zany no miresaka an'izay. Ao amin'ny Nomery 1:20 dia afo ny latsaka nandoro izay nimonmonina tamin'i Jehova zany dia nisy afo latsaka avy any an-danitra. Ao amin'ny Nomery 2:4-5:30 dia afo ny latsaka nandoro ireo niaraka tamin'ny kora fa nikomy tamin'ny Mosesy izay niraisin'Andriamanitra mihitsy ny hoe tsy Mosesy ihany eny ny tena ikominareo fa tena Jehova mihitsy no anaovanareo an'izany ka zay no nahatonga an'izany afo latsaka avy any an-danitra zany. Ao amin'ny Mpanjaka voalohany 2:20-30 dia afo latsaka nandoro ny fanatitra nataon'i Eli niady tamin'ireo Bala tamin'izany fotoana izany. Anisan'izany zay. Ao amin'ny Mpanjaka faharoa voalohany 1:4-20 dia afo latsaka nandoro ireo kapiteny sy ireo 50 feny avy isambotra ny Eli izay ny rahan'ny azy ampanjakan'ny Israely ihany koa no ambara ao anatin'izany. Ny tantara voalohany 1:20 tantara voalohany 1:20 dia afo latsaka nandoro ny fanatitra fonana nataon'i Davida ihany koa izay anam-parofona an'izay le hoe afo latsaka avy any an-danitra varatra izay. Ao reo amin'ny Joba 1:20 dia afo latsaka nandoro andianondry famelezan'ny Satana any Joba sy ny fananana tamin'izany fotoana izany no hitantsika ao anatin'ny soratra masina. Zay no voaresaka raha jerevantsika ireo andinindininy ao anatin'ny soratra masina miresaka an'izany atao hoe varatra izany. Fa no resana manoka i Jakoba sy Jaona ny amin'ny hoe zana-baratra indrindrandrindra i Jaona ny amin'izany toetra manokana izay nananany izany fa inona moa ny zavatra niseho raha mikasika azy ny rahalahy reto. Ao amin'ny Luka 7:1 fa 1:50 Luka 7:1 fa 1:50 ka hatramin'ny 1:50 dia izao no ambaran'ny soratra masina. Ary rehefa ho tonga ny fotoana ampiakarana an Jesosy dia niatrika akany Jerosalema izy ary nandefa iraka hialoha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana amboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho any Jerosalema izy. Ary raha hitany Jakoba sy Jaona mpianany zany dia hoy izy: Tompoko, tianao va raha hiteny izay mba hisy afo latsaka avy any an-danitra andevina azy? Fa izy nitodika dia niteny tamin'ny teny mafy azy dia nakany amin'ny vohatra hafa izy. Zava-misy ho any Jerosalema Jesosy ny mpianana nandalo vohitry ny Samaritana izy ireo nasainy nanomana handraisana any Jesosy. Nefa rehefa nakao izy mba hiresaka an'izany dia tsy nandray an Jesosy ireto Samaritana ireto satria ho any Jerosalema ny fahitany dian'i Jesosy. Fa inona ary ny olana? Inona ny olana? Nisy olana tranainy izay efa niseho teo amin'ny nivony izy ireo.
ao am' jaona toko faefatra andiny fahasivy a de anisan'ny manambara sy miresaka mahakasika an'izany zao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'i jesosy jaona toko faefatra andiny fahasivy fa hoy raha vehivavy samaritana taminy nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko sotrony nefa aho vehivavy samaritana fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny samaritana ao amin'ny mpanjaka faharoa no ahitantsika fa inona ary zay olana zay hoe tsy manandrara fa inona ny zavatra nyseho tany aloha tany ao mpanjaka faharoa toko fafito amby folo andiny faefatra am'roapolo ka hatramin'ny fahadimy am'roapolo ny mitantara izany olana tranainy izany zao ny vaky ny teny vakina amin'ny anaran'i jesosy ary ny mpanjaka ny asiria nitondra olona avy an'ny babilôna sy kota sy ava sy amata sy sefarvaima ka namponina azy teny amin'ny tanin'ny samaria ny solo ny zanak'israely de nahazo any samaria reny ka nitoetra teny amin'ny tanànany ary raha vao nono natao reny de tsy natao hatrany jehova zay zany ny olana nisy olana teo amin'ny resaka fiarahamonina de anisan'ny olona zay tsy natahatra ny jehova de nanana olona teo amin'ny jiosy izy ireo tam'izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo andiny favalo am'roapolo de zao ny fanambarana ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny anandrara na iantrano amin'ny olona hafa firenena nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio na petera azy tateo arina mbola nitana ilay fihevitra ny amin'ny fisarahana fa rehefa nahazo fahitana manokana izy de niova ny fomba fijeriny aika tsisy azo atao fady intsony ny olona satria hoe jiosy dia tsy manandrara amin'ny jentilisa na samaritana izany de natao fady zany fa nisokafan'Andriamanitra ny vaovao mafaly hisokatra ho any amin'ny jentilisa sy ny hafa firenena rehetra ny toetrain'Andriamanitra de fifankatiavana ka izany no antony nilazana mazava ny am'tia fisokafana ho any amin'ny hafa firenena ity na tsy eo ny jesosy ny mpianatra sy ny mponina ao samaria fa tia ny olona rehetra ho vonjeny izy fandavana ankitsirano anefa no nasetry ny reto samaritana ireto teo no nisafoaka zany lay mpianatra rola de jakoba sy jaona ary de nampibaribariny ny toetrany koa izany ka de nefa ny toetrany zay mifanohatra amin'ny filazantsara zay entin'i jesosy izany ao amin'ny Luka toko fahasivy andiny faefatra amby dimapolo de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary raha hitan'ny jakoba sy jaona mpianany zany de hoy izy tompoko tianao va raha hiteny amin'ny izahay mba hisy afo ilatsaka avy any an-danitra andevina azy tena nanahirana an' jesosy tokoa ireto rola reto jakoba sy jaona izany faonao moa mahakasika azy izy reto de zebedio hebreo ny dikany de hoe nanome jehova vadiny salome no rainy jakoba sy jaona zany manarato ny fiveloman'izy ireo ao amin'ny Mateo toko faefatra andiny faha 1 amby roapolo ka hatramin'ny faha 2 amby roapolo de mitantara ny amin'ny fiainan'ny ankonana nisy azy reto zao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'i jesosy ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa de jakoba zanak' zebedio sy jaona rahalahiny izay niara nipetraka tamin'ny zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny aratony ary niantso azy mirahalahy izy dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka amin'izay tamin'izay izy ka nanaraka azy dia ny nandehanan' jesosy eran Galili nampianatra sy nanasitrana ny marary olona manan-katao sy manana mpanompo maro ny ankonana zay nisy azy zany hoe olona manamaizy azy zany eny fa na de ampanarato ary ny asan'izy ireo teo amin'ny fiarahamonina izany ankonana nisy azy izany zao ny voalazan'ny marika toko voalohany andiny fa 9 sy ny faharoapolo vakitsika amin'ny anaran'i jesosy ary rehefa nandroso kelikely izy de nahita any jakoba zanak' zebedio sy jaona rahalahiny izay teo an-tsambokely koa namboatra ny aratony dia niantso azy niaraka tamin'izay izy ary izy mirahalahy nandao any zebedio rainy teo an-tsambokely mba amin'ny olona no karamainy ka dia nanaraka any jesosy araka n'io fanambarana io de mazava fa
olona nanany maizy azy izy ao amin'ny matitoko faharoapolo andiy faharoapolo ka hatrafaraiky am'roapolo de ho ny tenin'andriamanitra hoe ary tam'zany de nanantona an Jesosy ny reniny zanaky Zebedio mba mizanalahy dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy ary hoy izy taminy inona ny rinao dia hoy raha vehivavy taminy mandidia mba hipetrahany reto zanako roa lahy reto ny anankiray ho amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao ny reniny zany de nangataka tamin'i Jesosy mba handidy ny ipetrahan'ireo roalahy zanany a eo ankavia sy ankavanan'i Jesosy a rehefa mby amin'ny fanjakana fianakaviana satria manan-katao izy ny teniko teo fianakaviana teo lohany mandrakarivo zany fianakaviany zany tsy mahagaga koa raha ny zanany no nanana saina ny andevina izay nanelingely azy a teo anivon'ny asany eo amin'ny ivon'ny fiarahana tamin'i Jesosy fa rehefa manelingely de sorony zany fa izany ny fahitana ny tantara te hipetraka amin'ny toerany Eli ka hiantso an Jehova andoro zay mikomy zay zany ny zavatra hita eto olana be teo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany toetra izany ary tsapa sy hita izany enjana ny teny Jesosy mikasika ny andreto roalahy reto ao amin'ny marika 7:17 de hoy Jesosy mantsy azy ary Jakoba zanaky Zebedeo sy Jaona rahalahy ny Jakoba izy amin'ny rahalahy de nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy izany hoe zanabaratra nomeny anarana hoe Boanerjesy zanabaratra izy roalahy reto anarana mampieritreritra no nomeny Jesosy azy ao amin'ny Luka 10:20 de hoy ny tenin'Andriamanitra izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra Jesosy de manome sary hanehoana hevitra varatra mamono Satana mpamon'olona hatrany ampiandohana voalazan'ny Jaona 9:4 zanabaratra zanaka mpamon'olona zay ny voalaza eto lesona lehibe zany firifiry tokoa ny olona no manana toetra ny zanaky Zebedio ary izany de mety haneho ny toetra ny Satana mihitsy aza le voalaza hoe ao amin'ny Jaona 9:4 manao hoe ianareo avy amin'ny devoly rainareo ary zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy de ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga mamon'olona tsy mitoetra marina mpandainga voalazan'ny Genesis 2:2 de ozy izy nyteny sotra masina ary Jehova Andriamanitra nandeha andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'sady azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao Jehova miteny hoe ho faty tokoa ianareo fa lay Satana mpamitaka mpamon'olona mpandainga de ozy izy nylazainy amin'ny andininy Genesis 3:1 ary mena rana de fetsinoany bibidia rehetra izay nataon'i Jehova Andriamanitra ary hoy izy tamin'ny ravehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha fa hoe ravehivavy tamin'ny mena rana ny voan'ny hazo eo amin'ny saha de azona hinanana ihany fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany fandrao maty ianareo ary hoy ny mena rana tamin'ny ravehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo Satana mpamitaka mpamon'olona mpandainga milaza hoe tsy ho faty tsy akory ianareo Andriamanitra miteny hoe ho faty tokoa ianareo izany no fiainana namatotra ireto roalahy reto fitadiavam-boninahitra fitadiava-tseza toy ny nataon'ny Satana ny ankonany mihitsy no miainana zany mitaonan'i Jesosy hanohana ny heviny anefana izy nanakambara tamin'izany toetra tsy mety izany ny tompo ao amin'ny Luka 10:50 fa izy nitodika ka ny teny mafy azy nitodika zany hoe natrehan'i Jesosy mivantana izy roalahy ny amin'izany toetra zay mila elany zany ary ny teny mafy azy izy ny manaraka tsy fantatrareo fa izay fanahy ao anatinareo sy ny toetrany fa ny fanahin'i Jesosy Kristy de tsy tonga avery ny ain'ny olona fa hamonjy azy koa ireo mandaa azy ireo indrindra no vonjeny atao ahoana ny fanovana ny toetrany olona toy izany mo afaka misy heviny vaovao ve ny fiainan'ireto zanaky Zebedio ireto
satria voalazany marika toko fahafolo ry havana andiny fa raika ambe fapolo ary noho nandre zany izy folonahy dia tezitra noho nataon'ny jakoba sy jaona izy teo mason'ny mpianatra de efa niteraka fahatezerana teo amin'izy ireo a ny fihetsika izy rolahy ireto teo amin'ny mason'i jesosy a vao mainka aloza fa tsy nahazo laka izany toetsaina izany dina sy menatra nefa tarazo avy amin'ny ankonana ity nahazo azy ity iza no anafaka sy anova ny fiainana ankehitriny josiany anefa no afaka ampisevy ny fiainana jesosy le manova fiainana no azo antenaina ao am' jaona raika am'roapolo andiny fa roapolo de nitodiko petera ka nahita ny mpianatra izay tiany jesosy manaraka de ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe tompoko iza no mamadika anao voalaza fa izy io no anisan'ny mpianatra tiany jesosy indrindra de ilay niankina teo atratrany no karakarainy jesosy manokana ny fiainan'reto tanora ireto ao am' jaona telo ambe folo andiny fa telo am'roapolo de ozy izy hoe ary nisy mpianatra anankiray nipetraka ny inana teo anilan' jesosy de ilay tiany jesosy ary voasongadina fa mitoetra eo anilan' jesosy foana izy jaona toko fa telo ambe folo andiny voalohany de ozy izy hoe ary talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny pasika satria fantatra jesosy fa tonga ny fotoana ialany am'izao tontolo zao hoany am'ray ary efa tia azy izay am'izao tontolo zao izy de tia azy hatramin'ny farany maria neto fa nefa fa tiany jesosy avokoa ny mpianatra rehetra fa nasiany fitandremana manokana ireto manana olana ireto mitodika manokana tam'ilay zanabaratra jesosy mba hanova ny fiainany ifanaraka amin'ny filazantsara zay nandrahana azy ny fitiavan'andriamanitra de ho an'izao tontolo zao tsy akanavaka asa raha tafita amitsika zany afatra zany ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka ho an'ny zanak jaona zanak' zebedio ilay apôstôly nanoratra ny filazantsara sy ny epistily ary ny boky ny apokalipsy ilay apôstôly ny fitiavana ny mpanoratra ny filazantsara de nanoratra araka ny zavatra nanindrina azy hitany eo amin'ny fiainan' jesosy izay tantaraina io le lazaina hoe synoptika izany no tsy mampitovy ny fomba fitantarany matio marka luka ary jaona ny tantaram-piainan' jesosy inany nasongadin' jesosy lay zanabaratra teo amin'ny fiainan' jesosy ao am' jaona toko fahatelo ambe folo andifa efatra am'telopolo sy dimy am'telopolo didy vaovao nomeko anareo de ny mba hifankatiavanareo iny aho ka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo fitiavana iainana ary tsy manavakavaka zany no ivony didy vaovao inona no eviny foana ve ny taloha misy teny roa amin'ny teny grika ilazanany hoe vaovao kainos ne hoe neos le kainos dia ambara fa samefana le kainos neos le neos dia resahana ato anatin'ity fanambarana ity didy tsy miova fa vaovao amin'ny lafitry kalitao ilay didy folo fitiavana de naseho tamin'ny kalitao vaovao de jesosy zany le nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana filazantsara no soratany jaona mifototra amin'ny fitiavana ao am' jaona toko voalohany teny andriamanitra tonga nofo jesosy zany ao am' jaona toko fahatelo tia zao tolo zao andriamanitra naniraka an' jesosy ao am' jaona toko faefatra teny fito manova fiainana vehivavy samaritana ratsy fitondratena anankiray paka vadin'olona ny sarabady indimy zany no asehony ao am' jaona toko fahadimy de naneho famindra-po tamin'ny mpanota iray tsy nisy ny raharaha intsony nandritra ny valo am' telopolo taona ary ao am' jaona toko fahavalo de mamany olana nahazo ny vehivavy azo ola tanana ny jangajanga jesosy miampy ny epistily izay nosoratany zany manasongadina ny fitiavana avokoa ny jaona voalohany andriamanitra fitiavana jaona faharoa aoka ifankaty isika ny jaona fahatelo mpanohitra azy teofetra tsy nandray anay fa mahana olana amin'ny alalan'ny fitiavana ihany fa tsy ilay toetra ny taloha izay manohatra de andatsaham-baratra niova tanteraka riavana ny fiainany ny jaona ho anao koa raiso jesosy de iova ny fiainanao afaka ampisy akony eo am'izay ataonao ny fiarahanao aminy eny atolory azy anio any fiainanao na inona toerana misy anao ankehitriny fa na zanabaratra aza de novany ny apôstôly ny fitiavana noho nylay tena fitiavana te ampisevy ny fiainanao indray kristy androany ary te anova ny fiainanao vonina andray azo venao firariko dia hanova ny fiainanao ny fotoana zay ny rahantsika teto andriamanitra ny tahantsika tsiraray avy ary tahiry antsika amin'ny fahasoavany
mirary ny fiadanany tompo ho amintsika tsiray avy amen.